misy fantalina vitsivitsy kana fantalina sa matofolo aza matofolo ay Solution mazaka rehefa amin'ny agence nefa somary mifamofompofiny ihany le fikarakarana mihetsika vetsony raha efa hita kosa vita mitako andro koa journaliste kasikato nareo tao milaza hoe vonona niatrika ny fifidianana biby indrindra fa ny communal ny fikarakarana nefa mijao fotoan'izao fa maofreveny any misy tsy mifidy mbola tsy mikatona raha tsy amin'ny 15 avril ny préfet de région mbola tsy mitendry ny finan-kevitry ny ministre mahahoana ny zay fanandravatra zay manoloana zay fahavananareo zay zay ke zay ka mahay izy nareo mahay nareo zao malala za fa tsy za afa mbola tsy milaminy zany fazena tona fa hoe misokatra androany sa omaly ny ity fametrahana reo candidature zay hovidiny tsika vony zay fa zao tsika mandala hevitra ny amin'ny karotona fo avy eny ka ino koa ho avy eny ama itinika ay meka mbola tsy milamina ny amin'ny préfet mbola tsy fatako misy anyao andraikitsy ny fitondram-panjakany zany ary vitatsika hoe zany mety misy tokoeny zany zay sa ary manakely tsika zay rehetra zay hoe oka tsy teny foana fa fahatsona reo zay tany efa teny zay hoe discipliné be mihitsy misy ny fifidianana ay ony zay fa de ianty ny fifidianana fa raha misy zany tsy miankina amin'ny raiko zany tsy miankina amitsika zany matofolo tsy resana mazaka eo journaliste ny agence France Presse matoa ianao afaka miteny androany dika be zay rehefa tapotra ny assignation à résidence napetraky ny fansatananao sy le mitresaka ny enquête mitresaka ny volonté fa manaraka kan'izay hoe ataovra ihany mbola sy tapo fiavatariko mba tiako fanazana tsy zany ara za mpanao politika za pitariky am'le totoko reto tsisy an'izany mpanao politika tsy samy araka amin'ny mpanao gazety zany hoe aminareo tao fa zao fotsiny a misy zany nidinika zay atao amin'ireo lay fampavana-pirenena karakarainy FFPM dia nilaza mazava mihitsy hoe raha ohatra ka eo amin'ny mampitariky any ataoko politika timao mba rariny sinitsinitiosa raha ohatra ka mba afaka miresaka tsy hoe raha ohatra fa tsy maintsy miresaka amin'ny mpanao gazety ataovy ny samyndalo hoe eny ara fa dia mirosy antsika amin'ny processus ny réconciliation fa dia vitatsika eo fa raha ianty an'izany fa tsy ny olona fa tsy eo aninan'le réconciliation dia tapinay midy le zay ianareo malala fa mbola ahita raha zay manteny hoe tapy mbola tsy tapitra raha belalao tompoko avy amin'ny la gazette de la grande ville ay eny raha belalao fanotaniko faly mahitanao raha ihany zavatra zany anisan'ny zavatra anankiray teneninao raha azo koa dia zavatra anankitelo dia fahavononanareo timo faharoa ny resaka réconciliation nationale ary fahatelo ny fifandraisana amin'ny afatafatra amin'ny any velany eto amin'ny réconciliation nationale miala atao processus Zafy Albert sy Andry Rajoelina ianao niaraka ny vory niaraka atao amin'izao tao ahoana ny fiderinao an'izay ary ahoana fa mety vozotra raha ohatra ka tsy miditra anatin'ny fo misy vozotra fantaninga arabeloaloha dia mazava tsara mihitsy feo maniny nareo nahititsika da hita fa niala zareo fa niangona tatra timy mamasina hitako tao ndraiky professeur Zafy Albert fa io mety dia le hoe zay mba réconciliation azy mbola mandeha foana ny fifanarahana fifanatonana ary raha tsy diso koa aho mbola niona tamin'io amasivoan'ny amerikana i Andry Rajoelina dia ohatran'izany io toka nengeny zay tamin'ny gazety say nareo maka zay dia zay resahako hoe misy tompona andraikitra ao ary misy mpitariky eo tsy zany tompona andraikitra izy fa anisan'ireo le mandray anjara fa ny fahitako azy misy hevitra efatra eo na 5 akory ary
dia raha tianao azavaiko dia tsotro samy manana ny zavatra kininy zahay filoam-pirenena teo aloha sy ny aperinasa za mitako hoe ameo amin'ny fahafahana sy ny fahalalana mba ahafahako miresaka amin'ireo mpanao gazety ireo zeny aho ay hitatsika zany laminy zany zoazo afaka miresaka amin'ireo fahalenia ao koa sasany mangataka niara tsy tena apetraky nareo misy aloha ny CNR ka CNR zaho ianao ngera fa vitatsika le processus e professeur Dakalbere CNR va Conseil national de réconciliation de l'art Conseil national de réconciliation. Ay, tena takin'ny professeur io. Le samy miteny daholo hoe mbola misy engeny FFM. Tsy anjara tsy manadiady aty. Dia tamin'ireny nga Andro Rajoelina. Any article 54. Hoe dia ny voateny le préministre. Za koa efa latsaka ho préministre fa tsy voateny ho e. Ahoana, izay mbola tsy maintsy fampiresahana fa mino nareo fa miroso zay raha voelanao fanontaniana Ramatoa Laura Valmanina ve no candidat eto Antananarivo fa ahoana mety fiara-miasa amin'ny fitondrana rehefa vita ny fifidianana avy any anaty conseil municipal ohatrany sa dia tena tonga dia roso rery amin'izay ty momba Carriera Nelson, comme l'express. Aïe, Gary. Pas les de Gary. Gary, Racine pour une taupe. Caïs, Malala, fait tout une vis de haut. Bien, fils de fa mbola tsy zany tsy nandray amina zany tsy manery azy izy io tsy manery azy misy efa lazaika anareo zany asana be ny tanàna zany vonina nombo vahoaka zany vonina tena andokandro fako sy tatatra le tsetona sy hiady amrety mpanotoka ny tany tsika reky zany na izy any mbola mieritrery fikaraha sitrapon'Andriamanitra dia mitetika zay azo resahana amizay leny ka raha miasa amin'ny fitondràna raha ohatra ianao nao be ny tanàna ka tsy mifanaraka amin'ny fitondràna sahira tsy maintsy miasa miaraka foana na miara-miasa farafarasiny miarakara kely Saya katakan kita masalah ni makro ianao dia ilay mety contrefaction ny vazoan'anatiana tamin'izay fanagasoana dia zavay sampifankafananty koa sy misy anasa rehetra motany ndanajanona ny energie be koa azo makro ary tsy mangataka misy azy contrepartie fa fatany fotsy hoe ary hitany ary navela misy anakiny makro hoe aoka mba hijanona an'izay le resaka fandragitana nakabarotsy voafe indraindray nefa tsy anaty réconciliation dia hita fa hevitra tsara lizy dia zany moa izy tokony efa hisokatra mihitsy na ny Tico na ny MBS na ny Le Quotidien zay zany manontany ndraiky zay ny valony fa mbola tsy zay hatramin'izao koa fa dia raha manontany kely momba ny fanokafana ny Tico efa misy ihany ny fionana ary tena nisy ny fionana zay tarihan'ny Laura Valmanina zay PCA-ny groupe Tico zay kely nasaika anareo tao hoe izy mbola PCA-ny groupe Tico hoe mbola nahafa mihitsy zany zay ny valy zay mampapona zay dia mito mbola tsara tao ka raha manontany nareo ovinana izy zay le lazaika anareo sarotra be tena mamaly anisy na zara tena faliana dia vina mihitsy satria na dia
filazana amin'ny olona raha vao hoe mana talenta momba n'izany resaka fanangarana usine sy fanaovana dibera sokon'izany ny ahy ary afaka miasa miaraka indrindraindrindra mba mpiara-miasa amin'ny rotikorô vetivety reo dia vitatsika re fa mbola tsisy valina ary mbola tsy misokatra satria nisy ireo didim-panjakana reo fanakatonana nisy ireo selage dia hitatsika eo indray zany dia miantoky ohatran'ny olona rehetra miantoky dia samy miantoky dia mbola miantoky zay miadika zay ary samy ten'Andriamanitra afinaritra tamireo zay